Amin'ny faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo ny volana May ho avy izao no hanatanterahana ny film na ny foire internationale de Madagascar. Ety amin'ny Hazovato Forelo Expo no hanatanterahana an'io hetsika ara-barotra ara-ekonomika natokana ho an'ny orinasa mantsianina. Ny lohahevitry ny film moa amin'ity andiany ity sy no hanenjiany hafa rehetra dia ny éco-responsabilité na koa hoe fikolokoloana sy fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny fandraisana andraikitra. Izay mpikarakara dia manentana ireo mpandranjara mihoatra ny 500 mba aneho ampahafantatra ny hetsika na ny fandraisana andraikitra ao anatin'izay hoe fikolokoloana sy fiarovana ny tontolo iainana izay. Fa tsy adino ihany koa fa ny film dia hetsika ara-barotra ka itediavan'ireo exposant na mpandray-anjara lalam-barotra vaovao, ahazoana client vaovao zany na ahitany koa mpamatsy vola na mpiara-miombina antoka mba ahafahany manitatra sy manatsara ny fandraharana izay ataony. Amin'ity andiany ity zany dia efa madiva ho feno ny trano eva rehetra, efa mampahafantatra amin'ny olona rehetra izahay ary indrindra ho an'ireo mantsianina izavy ireo mpandray-anjara amin'ity andiany ity. Ny tena tanjona moa dia hoe ny roa andro voalohany dia natokana ho an'ny professionnel ary ny roa andro sabotsy alahady kosa dia natokana ho an'ny olona tsy ankanavaka. Maro ny secteur d'activité hoentina sy atrasa izay andray-anjara mandritra nyity hetsika ara-barotra sy ara-ekonomika ity. Mamesehatra koa izahay ho an'ireo orinasa tanora izay tia mpahafantatra ny momba azy sy ny vokatra na ny tolotra izay misy amin'izy ireo. Ary mamevana be dia be izahay ho an'ireo izay tena misehatra ao anatin'ny fiarovana sy fikolokoloana ny tontolo iainana. Dia manome fotoanantsika indray amin'ny fotoana manaraka nomezana ny fanampim-baovao ao anatin'ny fikarakarana ny film na ny foire internationale de Madagascar taona 13 jolay.